itondrako ny fitenenana dia ny fisaorana an'Andriamanitra no zao a lanonana atrehantsika izao satria tokoa miatrika ny fivoriana ara-potoantsika izao a raha vao avy miatrika ny fivoriana tsy ara-potoana tamin'ny herinandro lasa teo matoantsika tonga mijoro eto a matoantsika mihaina nyzao zavatra resahana etsolo lanonana zao a dia manana fahasalamana manana fiadanana ary indrindra manana fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra ho atsika. Manarak'izay dia manatitra ny fiarabana sy ny fisaorana andreo Prime Ministre sy ianareo mpikambana ao amin'ny gouvernementa, ianao madame Ramatofo lohalefitry ny anteny era-pirenena sy ianareo rehetra izay voalaza teo zay ny anteny era-pirenena moa voanikeo no manokatra ny fivoriana ara-potoana. Nefa mbola nanana fotoana nareo nandehanana makatiaka dia fisaorana nataonareo sy niantoko manokana koa ianao andriamatoa filohan'ny voamera maletena ny fifidianana amin'ny fotoana toy izao dia fantatra fa betsaka tokoa ny adidy manokatra saninao nefa nafoitenanao tonga eto amin'ny voninahitra ny zao lanona zao ka makasitraka makatelona. Ny teniko dia ho anareo izay tompona andraikitra ankehitriny amin'ny fitantanana ny raha-pirenena amin'ny fanomanana ny fifidianana izay ho avy dia mivavaka sy makahiranareo avita be ho an'ny tanindrazana. Mahay fahabe mandrakariva ny fantanterahana ny adidinareo ho an'ny tanindrazana satria fantanareo fa tsy mifoana akory tsy mifoana tsy akory ny fikelezanareo aina ho an'ny tanindrazana hamela fahatsiarovana tsara amin'ny voaka sy ny taranaky faramandimby ny tena ny fitiava-tanindrazana matymatesanareo ankehitriny. Miarahaba sy misotranareo rehetra ihany koa olo-mafidy olo-manakaja sy miaramila raha mandreny am-panahy manome voninahitra izao lanona mpanokafana izao natonga eto na ny manaraka miainao anjera araky ny lazaiko teo dia miaraba sy mirahasoanareo indrindra ary Andriamanitra ny omba sy tay anareo. Miditra amin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa izao ny antenimieram-bolona amin'ity taona 2020 sy 2020. Araky ny voalazan'ny lampanireny moa dia ny fandinihana ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020 no ibahany toerana lehibe indrindra mandritra izao fivoriana atao izao. Azo antoka fa tafapetraka ety amin'ny antenimieram-bolona tsy ela izany no niezaka ataonao Ramatoa ministre ny vola eo ambany fitarihany Ramatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernement. Ny teny izay ho ataoko eto zany dia za moa zao vao filohan'ny antenimieram-bolona mahalala ihany aho inona ny lalàna ny antenimieram-bolona mijery dictionnaire inona natao hoe loolona fa mba manana nofinofy ahako amin'ny mahafilohan'ny antenimieram-bolona hoe inona no andrasako aminareo no olona namana eto. Voalohany indrindra dia ny ivavahako amin'Andriamanitra ny atao hoe lo olona dia olona manana fahendrena sy fahamatorana, olona mendrikaja. Izany no heveriko fa tokony olona malagasy fa tsy sanatria hanao fihetsi-jaza, tsy sanatria fanabatibaty ary indrindra tsy sanatria hifanopa na hifampiasa tanana. Mitondra tena toy ny efa dadabe na dia mbola misy olona namana aza mbola tovolahy mirijariza anana fitondran-tena sy fiatsika mendrika indrindra izay heveriny fa tokony hampalaza antsika malagasy nefa very taty aoriana dia le resaka fikatsahana tranga ny fihavanana. Ny ivavahako amin'Andriamanitra koa mba ho lo olona miaraka amiko amin'ny mahafilohan'ny olona ako
dia loha olona tsy mijery ny tombontsoa manokana fa hijery ny tombontsoa pirenena ary indrindra hanana ny atao hoe hampo pirenena. Olom-boafidy a ny eto amin'ny antenimieran'ny olona tsy tokony hisy zany hoe avy any ivelany a ny tsabatsabaka eto fa tena marika ny fiandriana pirenena mihitsy, frériana fa malagasy mihitsy ny antenimieran-doolona. Tena mivavaka amin'Andriamanitra tsy eto amin'ny antenimieran-doolona indray androany no teny hoe tongavatiana reo la Frantsa na tongavatiana reo Amerikana fa vonjeny zahay ato amin'olona ato fa manana atao hoe ampo pirenena zany a ny ato amin'ny antenimieran-doolona zay a no mba ivavahako amin'Andriamanitra mba ho tanteraka. Tsy hikatsaka ny tombontsoa manokana araka nazaiko taminareo teo tsy hikatsaka ny tombontsoa politika izay tsy ampilamina sy tsy ampandroso firenena fa dia araka ny tenina eo amin'ny mpitandrina filaminana hoe ho an'ny tanilazana marina izay rehetra atao ato. Ny antenimieran-doolona koa zany ny fijerika azy a dia androm-panjakana mpanao lalàna miaraka amin'ny antenimieram-pirenena ka noho izany ny lohaolona mba manentana anareo a samba miezaka mahalala lalàna faran'izay bitika na dia misy azy ny teny frantsay manao hoe nul n'est censé ignorer la loi. Miezaka indrindra manaraka ny lalàna ny lohaolona malagasy ka tsy sanatria efa hita fa fandikan-dalàna zay ny antenimieran-doolona no lalàna tsy fanarahana ny rafim-pandaminana apetraky ny tokony andraikitra hikatsahana ny filaminana no miseho a dia eny keo a ny lohaolona malagasy. Zay a mba antenaiko zany a ivavahako amin'Andriamanitra fa tena lohaolona manaraka ny lalàna manaraka ny fifehezana zany a ny lohaolona malagasy satria tokoa lavitsiny raha mety hoe diso ny teneniko hoe raha ny mpanao lalàna solombavam-bahoaka sy ny lohaolona no mini mandika lalàna dia ahoana ny fihezanao ny jiolahy enonanao an'le lalàna za mini mandika an'le lalàna. Efa nolazaiko teo ihany koa le hoe manana ampo fitiavan-tanin-drazana tenitenako manokana matoa tena nareo an'izany a fa mba efa imbetsaka ny anatra tany ivelany tao Frantsa indrina tany États-Unis indray mandeha fa za dia miteny anareo a fa etitsika no manambony vazaha fa ry vazaha reo a resiny malagasy reo rehefa miara-mianatra raha rena aloha dia resinitsika fa raha fahendrena fahaizana mahay malagasy tokony anana zany ampo zany hoe manana zay ivelomantsika eto Madagasikara mitanjona ny rinany dia hoe afaka mivelona amin'ny arena zay misy antsika araka ny fahaizana sy fahendrena malagasy. Amin'ny fotoana toy izao a dia tsy maintsy resahina ny fiainam-pirenena mba anarahana ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona zay rehefa mianatra lalàna ianao a dia zay no ianarana voalohany na dia efa tamin'ny taona 5-20 raha mianatra an'izany a dia mbola mifantsika ao an-tsaiko foana zany hoe ny lalàna dia natao andrindra sy andamina ny fiainam-bahoaka ahafahany velona sy miaina ampiadanana. Fantatsika zany fa ny atrehana amin'izao fotoana izao a dia ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana anaraka an'izay. Matoa misy ny lalam-panorenana sy ny lalàna mifehizay a efa hatramin'ny taona maro dia misy antony ary tokony ho arahina fa tsy izay tonga ao an-tsaina na heverina ho mety amin'ny tombotsoa manokana no ikirizana. Raisiko fotsiny zao hoe fotoana fampielezan-kevitsika zao araka ny lalàna. Ny zavatra misy nefany
tokony faty hoe inona te fampiresaka hevitra mahafita hoe tia ny kandidako tia ny zao dia zao zany ny fanazavana fa ny zavatra hitatsika amin'izao fotoana zao zany dia fitakena ara-politika, fitakena ara-tsosialy, zany hoe le lalàna zay efa ela be misy azy a tsy misy manaraka ny hoe tia ny voalazan'le lalàna fa zavatra mivilana zany a no zavatra resahina zany. Mienina amin'izao fotoana zao dia zany dia malahelo manokana fa voasarika sy voazanaka ara-tsaina amin'ny tambazotra serasera sy ny hena amanjery maro a ny olona. Communication no fiteniko an'izay satria raha tena mahay communication ny olona ray a maintimainty mivadika fotsifotsy resaka maso io zany. Ny mamy lasa mangidy resaka tsiro, ny marina lasa diso. Raha mahay communication olona dia zay no lasa henana ary loza fa izay a communication zay no manjaka amin'izao fotoana zao ka hatramin'ny heverina fa olona ambony, hatramin'ny olona mihevitena fa manam-pahaizana tapaizina eto amin'ity Madagasikara ity, ny olona heverina fa hoe olona filoana eny, hatramin'ny heverina fa hoe olona manana vision internationale misy sehatra vondrona isam-pirenena dia voafandrika sy voafitaky ny communication zay mahay communication zany amin'izao fotoana zao a dia lasa voafitaky izay daholo. Fampiorona ara-tsaina no misy dia zava-misy lasa rehefa zay hoa dia lasa maro zany dia miorona ara-tsaina matahotra ny aya. Misy ake zao olona avy any amin'ny faritra any zao mieritreritra hoe ao Antananarivo hoe tsy azo voahana mihitsy satria zay le communication alefa. Za zao filohany anteneran-doha olona mivavaka tamin'ny lahady dia ohatran'ny fiainako isan'andro azy zay mivady zany mitondra automobilina dia gaga ny olona ahoana tiako tany mikorotana be tiako olona rano ohatran'izao da dia tena disina rano voazanaky ny communication ianareo. Za zao efa hatramin'ny andro maromaro nefa filohan'ny anteneran-doha olona ny fiara ho mbola tsy misy fa mbola any amin'ny filohan'ny anteneran-doha olona teo aloha dia le tomobilina ray iny zany no etiky zao a le amin'ny mitondra miaramila iny tsisy miaramila ao anatiny fa chauffeur dia chef de bord dia ndrareo zany chauffeur fotsiny zany eo anatin'ny tobili-panjakana tsy maintsy chauffeur no mitondra azy fa mandeha ianao zany dia hoe tena za zany tsy haiko hoe inona no mahatonga ny olona iorora sy ataotra amin'izao fotoana zao. Za dia lakotsiny fa raha olona tsy nahina ny zava-misy teto Madagasikara ny azo ao mba niainako nanomboka tamin'ny taona 2019 roa ambin'ny folo taona tamin'izany a mbola kely a dia kanefa efa niainana zany a hatraminy zao zava-misy zao niaina teto Madagasikara foana zany ankoatra ny fotoana zay nandehanako a nianatra tany ivelany. Fa raha olona toana zay zany a no voafitaka dia ohatrany hoe mampieritreritra ihany. Raha ohatra moa izy tanora tsy niaina zany rehetrarehetra zany a tsy mompany raha vahiny izy a tsy manao passation de commandement le vahiny tsy manao passation zany le vahiny dia hoe inona ny zava-misy teto tamin'ny taona 2017 tamin'izao tamin'izao a dia mety azo ekena ihany. Fa raha olon-dehibe efa mitovitovy taona aminahako no mbola mieritreritra hoe zao zavatra misy eto amintsika zao dia tena tsy azo iainana mihitsy satria aleo mba samy mba mieritreritra ihany zany a fa tsy zay ny zava-misy. Za miaina teto Madagasikara zany a zay leteniko hoe tam'mbola tanora tam'mbola zaza ako a tamin'ny taona 2017 tanora tamin'ny taona 576 niaina teto ako manamboninahitra mpanatanteraka baiko, niaina teto tamin'ny manamboninahitra mpagnome baiko fa tsy araka reny resaka resahana reny ary farany teo vao miteny ao amin'ny vondrona isam-pirenena hoe tena tsy azo iainana mihitsy eto Madagasikara eto fanao fampidiniana ianareo tsy zany mihitsy no lazaiko aminareo fa fijeriko ary mino fa zay no fijery ny olona zay tena niaina teto Madagasikara zao dia lampitsiny aminareo
anao fampatsivana nareo fotsiny tsy andeha lavitra be tsika tsy andeha tsika tamin'ny taona 5 ka nisy fitoniana atao tamin'io raha reo lavitra any tsy hitatsika iny fa tamin'ny taona 1 sy 2 age etsika be tsy vofeky teto Antananarivo dia nandeha ny afara tamin'ny 1 Aogositra nisy fahafatesan'olona dia nitoy iny rehefa avy eo dia zay le atao hoe crise zany zay raha hoe crise politique zany zay crise politique koa zany tenentsika ohatra hoe tamin'ny taona 2010 tamin'ny taona 2010 dia etsika tsy atsijanona antsika teto amin'ny Antananarivo sy ny manodidina tamin'ny taona 2010 angeka ny miaramila perinasa angeka lasa réserviste zay efa retraité sy efa voaroka ange no lasa mibaiko hoe tamin'ny taona 2010 angeka lasa voatery nandesesy tany mihitsy ny filoham-pirenena zany no atao hoe crise tamin'ny taona 2010 tapany voalohany nisy ny hetsy-bahoaka teto hetsy-bahoaka zany zay hoe tsy voafera zay ny fiteny azy zany satria hetsy-bahoaka le izy ny farany toy resaka 7 febroary reny dia nitoy lasa nanao exil nandeha nandositra ny filoham-pirenena tamin'izany zany natao hoe crise tapa amin'ny faharoa tamin'ny taona zay dia misy ny hetsika mbola tsy akijanona ihany keo zay hetsika rehefa misy ambana na misy fanatanterahana mihitsy fandroana sy ny sisa misy hatraminy hoe zay miainatsika zany ary zany azo anaram-bositra hoe général bomba mihitsy tamin'izany na dia mbola colonel tamin'izany misy ny atao hoe attentat terroriste teto misy olona maty teny ambovao anakoro misy fametrahana bomba ny tranoko miteny mitoahana grenady tao an-tranoko tao raha tantara miahako manokana nareo zaza rainy ry amin'ny tunelina ambany deria omena 75,000 francs le reniny alaina dia volona dia tapahana teny dia apetraka eo ambony tamoako zany natao hoe crise dia mbola nitoy rehefa hoe misy mutinerie militaire zay enona mutinerie militaire teto zany natao hoe crise tamin'ny taona 2019 tsy nahafe mihetsy-bahoaka ny mpitandro filaminana tamin'ny tapany voalohany eo aloha le hetsiky ny député 7 zany natao hoe crise dia voatery zany nanao an'le tadiavina amin'izao fotoana zao hoe marimaritra iraisina sy ny sisa fa avy eo tapany faharoa angena mbola nisy hetsika ary dia voafehy tsisy crise tsony nefa inona ny zava-misy amin'izao fotoana zao ny zava-misy ianao aiza ny misy grève dia ny akatso ny misy grève tsiraindray dia zay tsisy fa eny zany misy tsiraindray zany fa rehefa tonga dia lasa mandeha daolona milamina ny tany sy ny fanjakana zay zany le itenenako hoe mba manentana zany alohantsika tsotratra am'le resaka le hoe communication atao amin'izao fa latsanao hoe fifatoanao amin'ny asa lavanandro ataonao aza tsy aotsony ny resaka hoe inona ny voalazany lalàna hoe hiasika fifidianantsika tsy tanteraka intsony zany tenenareo fa tokony mifantatra n'izay zany a zava-misy zany le zava-misy ake tsika nge fa andeha ho any amin'ny fifidianany efa mivoaka io présidentielle ny filohan'ny voamiaramana tena fifidianana azonareo anytena rehefa tsy marina zany efa tonga tany nge reo candidat reo efa nahazo hatramin'ny numéro dia inona mbola tsy andaotsika andeha ho any amin'ny fifidianana satria mety matahotra nga hoe hiatrika fifidianana tena zay mihitsy aloha fahitana anazy dia manao an'zay hoe esory ty candidat esory ty candidat ty avy anao ao daoly zay candidat eo ohatsany matoy anao zany tena hoe iza ny fidiny olona ohatran'io dia tsy ho lanitsika fety zany izy fa tsy ho laniko avy anao andeha ny fifidianana tsy zao fotoana zao tsy fotoana efa hoe manana numéro daoly ny candidat rehetra efa mandeha ny propagandy efa mitondra avion sasany efa mandeha rehetrarehetra io no hoe andao indray hiverina idiniky tsika mitondra inona teto amin'ny firenena mitondra soa inona teto amin'ny firenena mo mifanaovana fiarahan-tatana na tetezamita ho anay efa zokonjokona tao dia mahita mihitsy hoe tsy tokony izao mihitsy
misy amin'ny Madagasikara raha ohatra ka tsy nanaiky natao azany isika rehetra. Zao zany no tiako tenenina anisan'ny maraparanako ny fitenenana. Araka ny lazaiko teo isika zany tokony hanana ampo-pirenena. Farafaratsiny aza dia rehefa hoe mijery amin'ny internet na Facebook loatra dia hoe le zavatra resahana korotana fotsiny nono fa mba manoa zany fitadiavany vao mamady izy azoko mihinanareo raha ilainareo ahoana amin'ny fihetsika mpitandro filaminana ny ivelany ihany tsy firona amin'ny gazy ny manifestant ny mpanao fihetsiketsehana vonoana azo sady zany vonoana amin'ny mpanao fihetsiketsehana. Eto amintsika nge tsy misy an'izany fa ny eto amintsika zava-misy dia le olona mihitsy no manao fiantsina. Efa tenenina hoe reto ny voalaza ny préfet de police toerana tsy azo anaovana hetsika zany. Misy antony le satria misy olona mivelona tsy ny malagasy rehetra nge tsy ny eto an-tananarivo rehetra nge no hoe andeha hivakiloha amin'izay politika. Misy mivelona isan'andro isan'andro amin'ny fiainana. Raha hitentsika hoe eo Analakely, Isotry, Behoririka sy sisa reny voakorotana amin'ny fiainan'ny olona raha amin'ireny misy fitangorona. Ary iza milaza anareo fa tsy ho voaroba amin'ny fananan'ireny olona mivelona isan'andro isan'andro reny. Efa nisy ange hitanareo fanitany na opération sinoa opération karana efa nisy zany. Nefa ny amin'ny karana sy ny sinoa resana eo misy malagasy ny akamarony le mivelona any reny. Miaratsika eo tena fa karana le olona fa rehefa hotadiavana reo fa misy amin'ireo nge efa malagasy manana nationalité malagasy. Zaho miresaka anareo zao rehefa zaho tamin'izany andro tany ivelany tany dia tsy dia misy malala moa malagasy tamin'ny tany fa dia verin-zareo indonésiana na malaisiana. Zay zany le zavatra misy hoe tokony zany mba handeha any amin'ny filaminana isika fa tsy hivitady korotana. Tokony mba hanome hery ny mpitandro ny filaminana zany isika rehetrarehetra. Zay olona milaza raha tsy mila mpitandro ny filaminana dia mandaingy izy. Mpitandro ny filaminana manao ny asiny ary mbola sy tony mitambatambaza ny anaovan'ny resaka communication rehetra hoe andao hiaraka aminay. Tsika zay nge mila mpitandro ny filaminana ny rehetra manao ny asa ny mpitandro ny filaminana. Misy maratra mihitsy no mpitandro ny filaminana reo tsy sitrapony no mamparatra anazy fa sitrapony le olona eo andaniny manao fiantsina. Sitrapony le olona eo andaniny teanao ohatrany hoe fitarihana korotana. Ka izay zany no mba fanazavana kely lakitsy dia lakitsy indrindra ohatra somary lavalava fa raha satroka raha mateto ny solotena ny communauté internationale mateto mba nanazavana an'izany satria tsy ampy ny fanazavana amin'ireo olona reo hoe zao ange ny zava-misy eto Madagasikara tsy korotana araka rehetrarehetra ohatra ny any Niger na any Israel amin'izao fotoana zao nge ny korotana eto Madagasikara tsy zany. Tsy ny eto Madagasikara rery no misy zavatra miseho toy ny iainana amin'izao fotoana zao hoe za moa anikeo dia norakorahana. Zay le teneniny foana hoe za mba miangavanareo olona na olona hoe mety hankalanareo aza manala baraka tena imasom-bahoaka mba olon-dehibe ihany. Dia norakorahana hoe tsy izy io mantsy anahako. Le tsy izy aloha fatana hoe inona atao hoe tsy izy. Zany solony filohan'ny antemeran'olona teo aloha ve tsy izy fa nareo izy nareo nge mijery inona zavatra miseho any États-Unis dia mba manontania ny atoreo amin'ny antena mpanavizeta hoe inona no miseho tany États-Unis amin'ny resaka filohan'ny antemeran'olona ny amin'izareo. Le resaka samy eo amin'ny resaka politika ny fianakaviana politika any no mandray andraikitra fa tsisy ohatrany eto amintsika rehefa misy fandraisana andraikitra dia lasa manao zavatra mianatsika hoe manambany tena eo anatrehan'ny voaka mba atoenao olom-boafidy zany matoenao olona noheverina fa olombe zany dia tokony mba miezaka mipetraka amin'izany. Raha misy tsy lambotika mazava anisan'ny tsy lambotika mihitsy fantatry ny rehetra taloha koa fa rehefa mba lasa olona mba hiendry ianao lasa solom-bavambaoka mba hiendry ianao
fa tsy hoe efa iny ianao omeny olona voninahitra dia ianao ndray ny anetsy ny voninahitra ao. Ka amin'izao koa zany dia rarotika amin'izao fotoana izao amin'ny mahasolotena ny volombaokaparitra ny tsy nizara-pahefanana ny tenomeran-doolona mba hanetanako ny tokony andraikitra any amin'ny faritra rehetra any mba handrainy andraikiny amin'ny fitandronany filaminana ahafahany platsaka ho fidiana hanao fampielezan-kevitra ankalalahana sy mba ho afaka hifidy tsy misy faneriterena. Miezaka ihany koa ako mba manao antsoavo ho andreo mpifaninana rehetra amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Aoka mba samy fanaja, aoka mba samy fampielezan-kevitra marina no atao fa tsy zavatra hafa no atao. Sao dia hifanome tsintsika ohatra verava ohatra ny zavatra aseho tany firenena afrikanina sasany hoe fifidianana mandeha ihany dia ianao lozanao mitaky zavatra hafa dia lala le olona dia voatery miaritra azy eo zany ianao mandritra ny 10 taona. Fa fifidianana zao ohatra antsika efa nandoa vola 200 tapitrisa ariary efa nividy fitaovana, efa nanafatra fitaovana dia andao hiasika fifidianana antsika. Ka ny zava-dehibe dia fihavanana ny zava-dehibe. Ataovy ady momba ny mpianakavy io ny resy maharesy tsy hobiana, ny resy tsy akoraina fa tsy hitondra voka-tsoa ho an'ny firenena ny fikorontanana. Dia makasitraka atao kilasy tompovavy naharitra ny hainy an'izay kabary somary lavalava natao toy izay ka ambaranay zany fa misokatra androany 17 oktobra 2024 ny fivoriana ara-potoana faharoa eto amin'ny antenne Miera Ndoolona.